Ho aminareo ane ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny mazava mamirapiratra ao amin'ny aiziny. Ny mazava mamirapiratra ao amin'ny aiziny. Mofinainantsika anio ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apostoly toko faha 12, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafolo. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary tamin'izany andro izany, Heroda mpanjaka naninditra ny tanany hampahory ny sasany tamin'ny fiangonana. Ary izy namono an'i Jakoba rahalahin'i Jaona tamin'ny sabatra. Ary rehefa hitany fa sitraky ny jiosy zany, dia nandroso ny sambotra amin'ny Petera koa izy. Efa mbita amin'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'izany. Ary rehefa nosamboriny izy dia nataony tao an-tranomaizina ka natolony tamin'ny miaramila 750 ambenany. Dia nikasa hamoaka azy ho eo amin'ny vahoaka izy rehefa afaka ny Paska. Ary Petera nambenana tao an-tranomaizina. Ary ny fiangonana nahery nangataka tamin'Andriamanitra ho azy. Ary noho nefa hamoaka azy Heroda, dia natory teo anelanelan'ny miaramila roalahy Petera tamin'iny alina iny, sady voafatotra tamin'ny gadra roa izy, ary nisy mpiambina niambina ny tranomaizina teo am-baravarana. Ary indro nisy anjelon'ny Tompo tonga teo, sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano. Ary izy nanohina ny tehezan'ny Petera, dia namoha azy ka nanao hoe mitsangana faingana, dia niala tamin'ny tanany ny gadra, fa hoy ilay anjely taminy: misikina ary fehezo ny kapanao, dia nataony izany. Ary kokoa izy taminy: tafio ny lambanao ka manaraha ahy. Dia nivoaka izy ka nanaraka azy, ary tsy fantany ho marina izay nataony anjely, fa nataony ho nahita fahitana ihany izy. Fa rehefa nandalo ny fiambelana voalohany sy faharoa izy, dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay mahazo ny lalana ho any an-tanàna. Ary nivoha azy io mba alehany. Ary noho nivoaka izy dia nandroso tamin'ny lalana iray. Ary niaraka tamin'izay dia nandao azy ilay anjely. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny mazava mamirapiratra ao amin'ny aiziny. Tena azo ambara mihitsy hoe vanim-potoanan'ny aizina, vanim-potoana anjakan'ny aizina, ny vanim-potoana izay nitarany filazantsara, vanim-potoana izay nitorin'ny Apostoly ny filazantsara ka nampitatra izany nanerana izao tontolo izao. Indro manko tazantsika eto ny fanjakazakany Heroda. Heroda lay tsy mifadi-trovana. Mbola ambaran'ny mpandinika fa tena mpanjaka izay feno ara-tsi-panahy, fetsy, ary ambara mihitsy aza fa ny hafetsen'ny Satana no ao aminy. Ratsy fanahy no Heroda lehibe izay dadabeny, ilay namono ny zazalahy latsaky ny 2 taona rehetra tamin'ny andron'i Jesoa. Dia indro mitohy ny ara-tsi-panahiny ka mikasa handringana ny kristianina. Indro Jakoba, rahalahin'i Jaona zanak' Zebedio, dia niarana izany aratsiny izany ka dia novonoina tamin'ny sabatra. Dia voasambotra indray eto i Petera, voasambotra ary dia hitantsika fa hanambenana mafy dia mafy
voalaza eto fa miaramila 940 lahy no miambina any Petera. Ary dia hitantsika fa misy ny fiambenana voalohany, misy ny fiambenana faharoa, ary misy ny vavahady izay manidy ny trano fatorany. Akoatra amin'izay ny tanany sy ny tongony izay voafatotra tamin'ny vy. Tena azo lazaina fa maizina tanteraka ny vanim-potoana, maizina ny andron'ny Apostoly, fa ao anaty fahamoizam-po tanteraka. Ary hitantsika tsara ny hafetseny Heroda eto fa makatoky amin'ny vahoaka izy mba hankasitraka ny haratsipanahana, ka dia akany toky amin'ny vahoaka mandrakariva ny asa ratsy izay ataony, tahaka izay nataony tamin'ny Jakoba, dia ankasitrahany vahoaka zany, dia mampirisika azy mbola hanohy zany aratsipanahy zany mandrakariva. Tontolo aizina no niainan'ny fivavahana kristianina. Saingy eto amin'ity mofinainy ity kosa dia ambara eto fa ao anatin'izany aizina izany no mamirapiratra ny fahazavana. Ao anatin'ny tontolo feno aizina no amirapiratra ny fahazavan'Andriamanitra, ka dia indro Andriamanitra naniraka ny anjeliny mitondra fahazavana eo amin'ny aizi-piton'ny Petera ka namoaka azy tao an-tranomaizina. Dia hoy ny voalaza eo amin'ny 7 manao hoe, indro nisy anjelin'ny tompo tonga teo, sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano, ary izy nanohina ny tehezan'ny Petera, dia namoa azy. Rehefa koa malala ao amin'ny tompo, ambara zany fa eo amin'izay tsy ahafahana ny mpino manoatra intsony, eo amin'izay matapy-dalakalen'ny mpino, dia Andriamanitra no miditra an-tsehatra, Andriamanitra no mampiseho ny heriny. Ary dia hitantsika tsara fa akatoko ny vanim-potoanan'ny Paska zao fotoana izao araka voatantara eto, dia ny Paska izay iheveran'ny Heroda anaovana fitsaram-bahoaka an'i Petera, indro ilay Kristy izay nitsangana no indro nanafaka an'i Petera tao an-tranomaizina. Ny ilaina sy takiana rehefa koa malala dia manaraka fotsiny tsotro zao ny hafatra sy ny fitarihan'Andriamanitra, fitarihan'ny mazava. Dia na dia tsy mahatsiaro tena aza Petera, na dia tsy nahatsapany zavatra rehetra izay misy aza izy, ampo azy ivoahana ny tranomaizina, ny nanaraka tsy misy fepetra, ny toromarika ny anjely. Dia indro hitantsika ny anjely lay mazava no namany gadra, nampatory ny mpiambina, nanome baiko, isikina, ifehy ny kapany, ary ihany koa namono varavarana rehetra, nandalo ny fiambenana voalohany, fiambenana faharoa, namono varavarana vy, ary nanome azy lalana hafa mihitsy ivoahana ny tanàna. Rehefa miaraka amin'ny mazava tsy mety tapy-dalakale. Rehefa miaraka amin'ny mazava dia hitantsika fa izy mihitsy no mitarika amin'ny zavatra rehetra. Ny mazava mantsy dia mamirapiratra ao amin'ny aiziny. Ary zany anie no fanambarana efa nataon'ny Jaona vao malitsika nahita izany mofonaina izany ao amin'ny Jaona 1:1. Ny 15 dia hoy izy milaza aminay hoe, ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina. Ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny aizina tsy nandray azy. Ho anao zanaky ny mazava kosa rehefa malala, ho an'ny mpino rehetra, mety ho kivy ketraka noho ny amin'ny fiainana, noho ny amin'ny fitsapana, noho ny amin'ny adi-piainana samihafa, ekeo ny fitarihan'ny mazava dia ho tafavoaka amin'ny fiainana ianao. Ekeo ny fitondran'ny mazava, ekeo ny famirapiratany mazava izay mamirapiratra eo aminao, dia ho tody soa
ho any amin'ny fitsaharana ianao. Mety tsy ho takatry ny sainao, mety tsy ho hainao azavaina, mety tsy manana pirofo mihitsy ianao, saingy izao ekeo fotsiny dia izay dia ho tojo-soa ho amin'ny fahafahana ianao. Dia Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izahay noho ny fahazavana izay ampamirapiratinao ny fiainanay feno aizina, feno kalalao sy arafesina manimba. Misaotra anao izahay ilay Andriamanitra izay maneho mandrakariva ny herinao aminay, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny sehatra rehetra. Indro ankehitriny tondram-bavaka ho an'ireo mpifatotra rehetra, ireo rehetra voafonja noho ny amin'ny antony maro samihafa, dia mahatsiaro manokana izay ireo kristianina voaendrikendrika, ireo kristianina izay mifatotra noho ny amin'ny heloka tsy nataony. Ianao Jesoa mahalala izany, ary dia apetraka ho aminao ny toky sy fanantenana ho azy ireny. Eny, ianao ny toky sy fanantenana ho an'izay voaheloka, ho an'izay voafonja, ho an'izay voagadra, na inona antony. Hibanjina anao, ahazony fiainana, ahazony fahafahana tanteraka ao aminao. Fa raha ny zanaka no manapaka anareo koa ianao, dia ho afaka tokoa ianareo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.